Alléluia. Alléluia. Tena alléluia ny olona tena faly amin'ny tompontsika androany. Mba tena enkenao akaikinao hoe faly amin'ny tompo ve ianao? Te ilaza aminao aho hoe miazakazaka makany amin'ilay zavatra tsara io fiainanao eo. Mandroso makany amin'ilay zavatra tsara io fiainanao eo. Tena hoe mandroso makany amin'ilay zavatra tsara io fiainantsika io hoe ahoana tsara. Raha hiaraka ao anatin'ny hafatra tsika androany dia izao tsotra ny hafatra aza mitsahatra ny mandroso. Averiko fandroany aza mitsahatra ny ahoana tsara ho iaho ivavaka tsika ary. Raha io sogana ianao manokana ny fotoana androany afana mandray ny teninao indray. Raha io zay mino fa manana teny ianao zay fanalahidy afany tsiraray avy mandroso indray, afany tsiraray avy manangana fiainana indray. Na ho anay izay eto amin'ny rokse zany, na ho anay tsiraray avy any tokantrano ihany koa. Tsy hisy olona na iray azy amagana ny taona amina ranomaso zany. Tsy misy olona na iray azy amagana ny taona amina faharesena izany. Raha io zay zavatra mandalo amin'ny fiainanay ankehitriny afaka mandalo reny, fa zay te ilaza hoe enao manana fomba hitondrananay manokana. Androany tompo ao anatin'ny teninao ary dia aoka hietry ny nofo ahatakatra ny saina irehitra ny fanahy. Hietry ny nofo ahatakatra ny saina irehitra ny fanahy. Amen. Afaka mahazo toerantsika isika. Miarabantsika tsiraray avy isa-tokantrano isam-baravarana. Miarabantsika zay mijery Facebook live ihany koa zay efa mandeha ankehitriny ary miezaka manatsara foana isika amin'ny zavatra rehetra. Mialohan'ity faramtaona ity dia misy loha-hevitra mavesatra ao anatin'ny foko. Io loha-hevitra io dia loha-hevitra faran'izay tsotra, ny teny ambara dia ny hoe mivavaka dia mahita vokatra. Averiko fandroany, mivavaka dia mahita vokatra. Za manokana raha lasaka nabavy ary rehefa miresaka izay mivady dia mitovy hevitra hoe tena tokony hisy vokatra azo tsapahitanana ao fiainantsika ny fiainana miaraka amin'Andriamanitra izay iainantsika. Tsy manamboatra saina io fa miaraka amin'ilay Andriamanitra nanao ny lanitra sy ny tany isika. Noho izany raha nisy fiantraikany tamin'ny zanak'Israely ny fiarahany tamin'Andriamanitra, raha nisy fiantraikany tamin'ny Elia ny fiarahany tamin'Andriamanitra, raha nisy fiantraikany tamin'ny Davida ny fiarahana amin'Andriamanitra, zay koa mba mino hoe isy fiantraikany aminao amin'ny ankonanao hatramin'ny taranakao amin'ny fidiram-bolanao ny fiarahanao amin'Andriamanitra. Ataovy amenina mafy be. Fa misy afatra manokana zay ifampizarana amintsika androany. Afatra manokana zay inoko hoe afanao mahery indray. Ny loha-hevitra dia hoe aza mitsahatra ny mandroso. Averiko fandroany, aza mitsahatra ny mandroso. Manana namana zay mpiady volamena. Tena hoe mpiady volamena. Ary any amin'ny faritra avaratry Madagasikara izy miady volamena, any amin'ilay toerana antsoina hoe Betsika. Dia ny any Betsika ny volamena tsy any anaty rano fa ny anaty vato. Dia zao zavatra lazainy hoe rehefa anakaiky an'ilay lalam-bolamena hoe filon, dia zao zavatra lazainy ny alalana pastery izy fa efa akaiky le filon dia izao sendrana vato mafy be noho ny granita. Sendrana inona hony? Sendrana vato mafy be noho ny granita. Io izy na maka inona naka le vy le fikapohana azy reny? Tsy baraminina koa ary le izy fa inona? Gil. Zay le anarany, gil. Raha zany pastery ozy izy ny giliavana ela be, fa niaingana amin'io izy apoka. Ay ve ho fa ny zavatra marina ozy izy dia zao, raha vao tonga amin'io vato maintimainty mafy be io izy dia efa ho tonga ianao amin'ilay filon. Te ilaza aminao hoe misy amintsika zao tonga amin'ilay vato mainty be mafy be amin'izay. Ny dikan'io efa ho tonga amin'ilay filon amin'izay ianao. Efa ho tonga amin'izay ianao.
fa inona ny afatra androany aza mitsahatra ny mandroso teny ankeno akakinao hoe aza mitsahatra ny mandroso hoe galasika nambavy inona daholo ny zavatra zay tsy tokony avelanao eo amin'ny fiainanao hitsahatra anao na hoe anajanona anao tsy androso voalohany indrindra dia izao aoka zay fahombiazanao teo aloha rehetra tsy ampitsahatra anao tsy androso dia tsika amaky ny baibolitsika tantara faharoa toko fahafito andiny faharaiky ambin'ny folo tantara faharoa toko fahafito andininy faharaiky ambin'ny folo zao amaky ny ten'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy toy izany no nahavitany Solomona ny tranon'i Jehovah sy ny lapan'andriany ary samy nataon'i Solomona lavorary avokoa zay rehetra efa voaheviny atao tao an-tranon'i Jehovah sy tao andapany dia iantsika jery iverinantsika Exodosy 3:30 andiny fahatelo ambin'ny folo Exodosy 3:30 andiny fahatelo ambin'ny folo zao lazainy ten'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy koa ankehitriny raha nahita fity teo masonao dia ampahafatako ny lalanao alalako mba hitako fity eo masonao ary every fa olonao ty firenena ity dia hoy Jehovah ny tavako no andeha dia hanome anao fitsaharana ao galasika nabavy rehefa vitany Solomona ny lapa dia afaka nitsahatra amin'izay izy efa vita ny lapa dia aleo ilamina amin'izay le fiainam-panahy rehefa tafavoaka ny Egypta zanak'Israely afaka nitsahatra amin'izay Mosesy hoe bon zany efa nahita an'izany hoe fiarahana taminao zany zany efa nahita an'izany hoe androraona sy andiafo zany fa Mosesy nanana zavatra tao anatin'ny tao ozy izy hoe raha mba mahita fiteo masonao aho ozy izy dia mba ampahafatako ny lalanao zany hoe Mosesy zany nateo ary fahombiazana tamin'ny lasa rehetra ny ainany tsy nitsahatra treo izy galasika nabava be dia be ny olona amin'izao vaninandro zao olona mitsahatra eo amin'ny fahombiazana rehefa nahita fahombiazana anankiray dia hoe okizay atretotsika tsararay avy ifonako aminao galasika nabavy miaraka amin'ny tompo dia tadidio misy zavatra tsara lavitra foana ao arinao miaraka amin'Andriamanitra teneny hoe misy zavatra tsara lavitra foana ao arinao miaraka amin'Andriamanitra hoe na inona fahombiazana efa hitanao hatramin'izay dia tadidio mbola misy zavatra tian'Andriamanitra hatongavanao ambadika ao tsara lavitra no efa tonga anao teo aloha aza variana ianao aza variana mahita ny fahombiazanao ahoana hoe raha variana eo fahombiazanao ianao dia tadidio manomboka eo amin'izay ny anomboka iletaka amin'ny fiainanao anomboka hitotongana amin'ny fiainanao satria maninona ho variana fahombiazanao ianao dia tsy vonina ny androso intsony ianao ny olona zay efa nahomby dia aoka ianao atsiaro lalandava mbola misy goavana kokoa aorianao miaraka amin'Andriamanitra ahoana tsara teneny hoe mbola misy tsaratsara kokoa aloha ao efa navita trano ray ianao atsangano indray ny trano faharao amen na vita orinasa ray ianao atsangano indray ny orinasa faharao aza mitsahatra amin'ny mandroso mianatra ianao raha mbola afaka mianatra mianara indray ny olona nay tena kamo amin'izany mianatra zany tena kamo amin'izany mianatra zany ny olona dia hoe mianatra mba azoko diplôma efa azo ny diplôma dia hiasa ako ka lasaka nabavy eo tsy zay ny planina ny tompo anao afaka no enao ny ampiasa olona fa tsy enao foana ny asa aman'olona tenao menina mafy be ako aza mijanona amin'izay efa mba nahombiazanao ahoana tsara ho faharoa ka lasaka nabavy dia izao raha ohatra ka tsy mampijanona ny fahombiazana dia faharoa tsy tokony mampijanona anao koa zay fandresena efa voarainao tsy hoe rehefa nandresy ianao teo aloha dia hoe okizay fa efa tsy mila miadsony ahako ka lasaka nabavy eo raha ohatra ka maka fotoana ianao hoe za hijanona amin'ny fandreseko teo aloha dia tadidio misy karazana fandresena indray zay miandry anao ao aloha ao tadidio zao zavatra zao
miady ianao androany poids plume ianao androany manana kopona poids plume ianao androany na hoe zay olona mitovy be aminao tsara zany nandresy ianao androany fa te ilaza aminao a misy fandresena lehibebe kokoa noho ny raisinao androany a rahampitso ary tadidio fa le rahampitso lehibe no androany le fahavalo marina ane zany e fa rehefa androso ianao hiatrika anazy indray dia azo kopy lehibebe kokoa indray ianao tadidio ka lasaka anabavy fa tsy mpandresy amin'ny bôlim-pokotany no manao mondial teniko ianao kaikinao tsy resaka bôlim-pokotany no mondial hoe tsy relezefy io tsika iza dia tadidio ka lasaka anabavy fa ianao ane champion n'Andriamanitra e ianao le olona miaraka amin'Andriamanitra ny entraîneur anao Andriamanitra miomana fa mandresy kely ianao androany mandresy amin'ny bôlim-pokotany ianao androany dia ampandreseny tompo amin'ny baolina nifiraisana ianao rahampitso andeha ho any amin'ny fivondrona ianao manarak'izay a ary ianao national ianao aorinan'izay aza mijanona amin'izay fandresena efa voarainao ampahirezo ny eo akaikinao aza mijanona amin'izay fandresena efa voarainao e ao ana tsara hoy a rahalasaka anabavy mazava ho azy koa aoka ny tsy fahombiazana rehetra tamin'ny fiainanao tsy hisakana anao tsy androso ndry rahalasaka anabavy eo tsy hoe rehefa tsy nahomby ianao androany dia tsy ahomby ianao rahampitso tsy hoe rehefa resy ianao androany dia ho resy ianao rahampitso zao foana ny anaran'ny olona mpanao boxe ny olona mpanao boxe dia efa mahalala hoe tsisy mpanao boxe tsy mandray koa zany rehefa manao boxe ianao tadidio tsy hainao foana ny mahavoa tenenkenao kaikinao tsy hainao foana ny mahavoa raha mieritreritra ianao hainao foana ny mahavoa dia tadidio tsy adversaire ny ao alohanao zay a fa sac de sable tenenkenao kaikinao sac de sable ve ny ao alohanao efa sa adversaire raha nytiantsika dia hoe sac de sable fa tsisy olona niady tamin'ny sac de sable ka nomena kopy noho ny fahaizanao mamely sac de sable dia tiany kopy anao misy an'izany ve fa ny olona miady amina adversaire no mahazo kopy dia tadidio ny adversaire mamely tenenkenao kaikiny hoe mamely izy hoe za misy film anankiray tena niraikitra tao anatin'ny saiko mihitsy tsy haiko hoe fahitanao ve le Rocky zay mpilalao anazy a Sylvester Stallone niraikitra ao an-tsaiko foana ny saran'le lehilahy miakatra ambony mandritry ny kotrana aloha bokina tena bogosy be ngaray misy efa mesa ady manomboka amin'izay ny ady ny mahavoa voalohany ny adversaire voy indray voy indro Andriamanitra hoy zay hoe raha pino zao io voy indray voy indro ny alany le lalana tsy sitrapony tompo ty tsy zany hoe fanompino hoe tena tsy sitrapony tompo kosa ty fa le izy ka lasaka anabavy mandeha ny boxe dia 12 ny isan'ny round 12 teneny hoe 12 hoe voalohany resy Rocky faharoa tena enjana amin'ilay izy rehefa hitan'le fahavalo rehefa hitan'le adversaire fa voto eo amin'ny mason'ny Rocky isaky ny mamely le adversaire eo amin'le maso vo foana tadidio ka lasaka anabavy fa eo amin'izay marary anao foana no asian'ny fahavalo tenenkenao kaikinao eo foana no asiany hoe ohatranareo rehefa mifamaly tadiavinao mihitsy hoe iza le manindrona dikan'izany tsy mahay miresaka fa mifamaly manomboka izao rehefa miresaka aza manindrona tenenkenao kaikinao hoe tsy infirmiere ianao ka hanindrona hoe fa tena gaga miady Rocky sy le Rocky Balboa moa ny anarany
miady izy mirahalahy vofony roky ary hitan'le adversaire hoe atony tsy hainy eo mivindana be oatra zany ny masony ny orony ny vaky ny vavany tataka saloko misy le tarehany Molly zay ny anaka mivadiny mantsy Molly mba tsy eo izy film zay fa zao ny zavatra nahagaga ka lasaka nabavy 12e round rehefa nisy fotoana latsaka le rombo tsy izy anakan'iny tsy zany le film Rocky latsaka tamin'ny tany Rocky dia ozy izy fotsiny vadiny na reo vehivavy reo neka efa manao an'izany amin'ny lehilahy alleloia tenenkeny eo akaikinao hoe alleloia za tena miteny amin'ny vehivavy mihitsy alleloia ampahirezy o vadinao raha lahy ampahirezy koa vadinao izy efa mitany mitazona cordine mijery Molly nahita Molly nietsika fotsiny nitsangana izy niainga amin'izay le hira moramora amin'ny film iny tenenkeny akaikinao niainga amin'izay le hira moramora amin'ny film iny hoe ohatra ny tsenao zany fa niainga deuxième souffle sa troisième souffle ohatra ny nahazo fahana be zany izy farany KO le adversaireny te ilaza aminao aka lasaka nabazy te ilaza aminao fantatra fa te iorakoraka ianao fa te ilaza aminao ny tena fandresena dia ao anatin'ny ady mangotraka